Sardine Trésor mitondra tsiro amin'ny fiainantsika isan'andro, manolotra anao ny vaovao. Sardine Trésor amin'ilay tiako be. Bonjour. Bonjour. Mitondra antsika amin'ny tontolo andronao. Bonjour. Jus antsika jiaby. Manolotra ho anao ny vaovao. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. Bricodis manolotra anao ny fampalalam-baovao. Bricodis, la référence. Bijouterie Santia, mividy volamena, manamboatra ny simba sy manefy firavaka vaovao. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny bijouterie Santia, Galerie Arena Antanimena. Raharaha Claudine Razemamonjy nampiseho fahasahiana ny Bianco ny roso tamin'ny fisamborana sy ny fanaovana fanadihadiana azy. Saingy inona ny tanjona amin'izany? Fahasahiana amin'ny ady amin'ny kolokolo ve sa misy tanjona miafana? Ny adidin'izay arahanao anaty matonja tsoratry Boaza Razanantsoa. Aladiny sampakazo tamin'ity androany ity tamin'ireo mpino katolika ary ny fidirana ny herinandro masina alohan'ny Pasika. Maresaka iraisam-pirenena fiangonana roa ny lasibatra ny asa fampirona any Egypte. Tao amin'ny fiangonana Saint-Georges de Tonta izay nahafatesana olona tsy latsaky ny 520 sy tao amin'ny fiangonana Alexandrie izay namoizana ny olona ampolony maro. Ny État islamika nilaza ho tompon'antoka tamin'ireo asa fampirorona ireo. Ny adidin'izay arahanao afaka fotoana fohy. Anaraka ny vaovao Kolo TV hatramin'ny farany anombotsika amin'ny vaovao raharaha Claudine Razemamonjy nampiseho fahasahiana ny Bianco ny roso tamin'ny fisamborana sy ny fanaovana fanadihadiana azy. Saingy inona ny tanjona amin'izany? Fanamafisana ny ady amin'ny kolokolo ve sa misy tanjona miafina? Arahoariny matoan-da tsoratry Boaza Razanantsoa. Nanaitra ny mpanara-baovao ny fisamborana, ny fanaovana fanadihadiana ary ny fanitarana ny garde à vue ny Claudine Razemamonjy nataon'ny Bianco tamin'ity herinandro ity. Avy hatrany dia nitodika any ny masony be sy ny maro. Lasa adiny ny trangana fitsaram-bahoaka miseho etsy sy eroa. Tsy ahitsony ny mety ho fitrandrahana sy fanondranana tsy ara-dalàna amin'ny trangana ambadika any. Hatreto, i Claudine Razemamonjy no misarika ny saim-bahoaka. Mipetraka ho azy ny fanontaniana manoloana izany. Sa himarina ve ny Bianco? Sa misy tetika hafa ny ambadika any ka misy tanjona tiany hotratrarina? Manoloana izany, mifamao foana ny resaka ary samy manana ny heviny tsirairay. Saingy raha ny angom-baovao natao ao ambadika izao fisamborana izao ny tompona andraikitra voalohany eo amin'ny fahefana mpanantanteraka. Izy no nampirisika izao fisamborana izao ahafana manatsara endrika io mason'ny mpiara-mombon'antoka sy ireo mpamatsy volan'i Madagasikara. Izany hoe mampiseho fa miroso marina amin'ny fanenjehana ireo mpambotry firenena ka hanome toky ireo mpamatsy vola fa tsy ho very anjavony noho ny kolokolo ny vola omen'izy ireo. Saingy raha ny fivoaran'ny toe-draharaha tsy voafehy intsony ny raharaha. Nampiakatra Grobran l'olona Rinandrimandavy nanao fihetsiketsehana teo anoloan'ny Bianco. Nisy nitoraka ny birao-mpanjakana. Ny Amoraigy amin'izany toa tsy mandefa pomba mandatsa-dranomaso toy ny fanao ny akory. Etsy ankilan'izay, ny ministry ny fitsarana, ny eboebo sy nampiaka-peo fa tokony avoaka i Claudine Razemamonjy ary tokony hanara-dalàna ny Bianco. Tsy voafehy intsony ny raharaha, hany ka tafateny hoe ireo mpanohatra no ambadika izao raharaha izao. Fiteny izay sady mampiomeno mahamenatra satria ny Bianco dia fantatry ny be sy ny maro fa eo ambany fiahina mivantany fiadidian'ny Repoblika. Amin'izao raharaha Claudine Razemamonjy izao, samy miezaka manatsara endrika avokoa ny andaniny sy ny ankilany. Na ny Bianco, na ny filohan'ny Repoblika, na ny ministra Rakotovao sy Andriambiseza. Tsy lazainy intsony ny ataon'ny lolona Rinandrimandavy izay tonga hatrany amin'ny tsy fanarahan-dalàna sy manala baraka teny masom-bahoaka. Raha zohina nefa, efa ela io raharaha io no tokony nandeha
ary raha maro hafa amina mpitondra maro no tokony andeha hatramin'ny farany ihany koa. Atao fitaovana politika avokoa izay rafitra tokony hanatanteraka ny asany mankany amin'ny fampandrosoana ny firenena sy ny vahoaka malagasy. Tsy ampiova ny fomba fitantanana tsy mahomby sy ny fiarovana ny tombontsoan'olombitsy io raharaha io, satria rehefa ina overanjavony io raharaha io atsoatsy ny fijalian'ny vahoaka itoy ary amafy hatrany. Ny firosoana amin'ny fifidianana azahoana mpitondra vaovao manaja sy mampiatra ny lalam-pandrenana sy ny lalàna velona ihany ny vahaolana amin'izao fahantrana lalina izao. Lafim-baovao hafa kosainay dia aladin'ny sampakazo tamin'ity androany ity tamin'ireo mpino katolika ary fidirana amin'ny herinandro masina alohan'ny pasika tsy nandehany koa ny tsenany sampakazo ho ireo mpivarotra fanadiny Iona Saina. Alady mialohan'ny fetin'ny pasika, fotoana atsiarovan'ny mpino katolika ny idiran'i Jesosy tao Jerosalema ny androandroany, fotoana fibebahana, fangatana hery amin'Andriamanitra entina hiatrehana ny fiainana andavanandro ho an'ireo mpino ny aladin'ny sampakazo. Ny androandroany zany dia hoe fankalazana ny idiran'i Jesosy tao Jerosalema, dia io zany hoe afatahany hoe amin'io zany atao hoe samborana ny teo zany nanomboka isamborana anazy. Izay angamba zao ny azoko hoe famantarana azy. Ay fahatsiarovana ny andro tondrana ny Jesosy tao Jerosalema, mangataka fibebahana Jesosy Kristy mba hamelany heloka nandritra izay fotoana ny iainako izay. Mety misy zavatra tsy tsaroko nataoko nefa mety tsy tokony ho natao mety mandika ny vidin'Andriamanitra. Dia izay no mahatonga mahatsiaro an'izay sady mahatsiaro ny jalian'i Jesosy koa araka izany satria izy maty ny jalo ho antsika fa tsy ho anazy irery akory. Tsy nandeha ny tsena hoy ireo mpivarotra sampakazo na aladin'ny sampakazo aza ny androandroany. Ny famaroan'ireo mpivarotra no isan'ny antony tsy mampandeha izay tsena izay raha ny fanazavana izy ireo. Tsena zao tsy dia misy fa mpivarotra zao efa be dia be. Tsy mandeha ny tsena. Mirary ny vidin'ny sampakazo ary tsy lavitra ny toerana angalana izany entina amidy eto Mahamasina. Ery ambony vatolampy be ery tony ny alaina. Ary zato fotsiny dia efa mahazo. Ary zato ka hatramin'ny 10,000. Arivo fotsiny zao ny azo. Aveza zao tony no alaina? Any Ankadifobe. Entana tsy misy masokarena ny sampakazo hoy ireo mpivarotra. Izy ireo ihany no maka izany. Tsy matiantoka izy ireo na tsy dia mandeha firy aza ny tsena. Izay kely azo no ifaliana. Misedra olana tanteraka ny mpamboly lavanilina eto amintsika. Ankoatra ny alatra lavanilina eny Antsaha eny, misy ireo mitady hevidratsy manindrona rano ny lavanilina mba hampitombo bebe kokoa izay manimba ny tsena tanteraka fanadiny Fezora Faly. Tsy mijanona ny alatra lavanilina eny Antsaha amin'izao fotoana izao any amin'ny faritra avaratra Atsinanana Nosy raha ny fanazavan'ny mpamboly iray avy any Mananara raha toka any amin'ny volana Jona vao hisokatra ny taom-piotazana. Antony mampirongatra ny alatra raha ny fanazavana ny fisian'ny mpandraharaha sy mpanambola mampiasa vola mividy izany mialoha ny taom-piotazana ary takiana izy ireo ny anasaziana ireo olona ireo. Zareo anatin'ny plateforme zany na ny SG zany na ny présidentin'io zareo mpikirakira mpividy an'io zany zareo le mpanambola exportateur-na vanille reny efa manome avance manome vola manaparitaka vola dia le olona mamparitaka vola reny mampangalatra le olona le vanille na inona no atao zany tokony ho saziana daholo koa zany le olona manaparitaka vola alohan'ny daty izay homeny ny fanjakana raha tena titsika marina zany ho foana le alatra. Ankoatr'izay ambony ny vidin'ny vokatra lavanilina amin'izao fotoana izao manodidina ny 2 sy 1 tapitrisa ariary ny 1 kilao amin'ny maina ary 2 sy ariary ny manta. Misy anefa ireo manimba ny tsena amin'ny fanaovana hevidratsy samihafa. Tsika malagasy io raha vao zavatra tsaratsara ohatran'io dia miezaka foana zany manimba le tsena dia na matoy na tsy matoy io afangarony amin'ny tsara dia amidiny dia mahalafo izy fa manaraka zany simba le produit. Misy ary ny sasany asiana fantsika anatin'ny le vanille ka zany rehetrarehetra zany amin'izy io zao tsy ampy le poids dia tsindromina amin'ny seringue indray zany ampidirana rano 10 cc ngamba zay par gousse de vanille dia zany zavatra rehetrarehetra zany manimba zany zavatra zany. Raha ny fanazavana hatrany tarany tety andro avoakan'ny PNV anombohan'ny taom-piotazana ny lavanilina izay ampifanarahana amin'ny fotoana ananan'izy ireo vola hividianana ny vokatra na dia fantatra ny tantsaha aza fa efa matoy ny lavanilina.
ho an'ireo tratra mangalatra kosa tsy misy fanafodiny fa hiara-ny fitsaram-bahoaka avy hatrany raha ny fanazavana tahaka ny tranga omaly maraina atao antetezam-be mananara-varatra. Lehilahy iray voalaza fa nangalatra lavanila manta 9 kilao no maty ny fitsaram-bahoaka. Tahaka ny mahazatra alohan'ny anarantsika ny toy ny vaovao dia ireto misy dokavarotra. Bijouterie Santia, mividy volamena, manamboatra ny simba sy manefy firavaka vaovao, na volamena, na volafotsy. Manomboka amin'ray alina ariary ny firavaka. Bijouterie Santia, immeuble Arena, Antanemena, box 37, téléphone 033 18 544 04. Fialan-tsasatra mahafinaritra miaraka amin'ny mpianakavy. Loka be Pasika, Orange Money. Weekend feno fifaliana ho an'ny mpianakavy any amin'ny Sunny Hotel. Pagny pique-nique feno entana, omeny super maki. Miisa 10 isan'andro be zao no zaraina hatramin'ny 12 aprily. Mandray sanjara, tapakila ray. Isaky mampiasa tolja Orange Money, mihoatra ny 10,000 ariary. Ampiasao foana ny Orange Money, ampitombona ny vitanao. Visitez nos magasins. Bricodis Tsarlalin, Bricodis Tanzumbat, Bricodis Itos, Bricodis Amsterdam. Bricodis, la référence. Lalao spaghetti Francia Guavambe mandray sanjara manomboka izao ka hatramin'ny 10 aprily 7 fa loka marobe no zarainy toy ny séjour anosy be ho an'olon-droa, scooter, télé écran plat 42 pouces sy loka maro isan-karazany. Ka manangona logo spaghetti Francia miisa 10 miaraka amin'ny code barre izay hitanao andamosiny fonosana. Asiana anarana sy fanampina anarana, adresy mazava, numéro téléphone azy karapanondro, ataovana ato Valopy, aralefaso amin'ny adresy Sophia Distribution Tanjombato, boîte postale 3975 Tana 101. Ny fisarena dia atao eo amin'ny le parvis de l'hôtel de ville Analakely, roa aprily 7 arivo amin'ny 2 ratoandro. Tombola spaghetti Francia. Safidiko, safidintsika. Verina eto amin'ny fampalalam-baovao isika nanatanteraka azakazaka tamin'ity androany ny club Rotary niaraka tamin'ireo orinasa mpiara-miasa tamin'ny fandraisana anjara amin'ny ady atao amin'ny pôlo no anisan'ny antony izay azakazaka izay teny an-toerana moa eo nasaina. Olona manodidina ny 4,000 no nanantanteraka azakazaka no maraina teo viadina amin'ny aretina pôlo. Azakazaka izay no karakarain'ny club Rotary Madagasikara. Ny hetsika urban trail zany dia atao azakazaka misy ny 9 kilometatra sy tapany, misy ny 12 kilometatra faingoroa izay atao mba afana miady amin'ny lefakozatra. Tratra ny tanjona hoy ny mpikarakara ny hetsika, afapo na ireo mpandray anjara na ny eo anivon'ny Rotary Club. Tsy farana treo ity hetsika ity raha ny fanazavana hatrany fa itoy ary antenaina ny itombony mpandray anjara amin'ny manaraka. Ny tanjona zany dia tsy vitany hoe tratra fotsiny fa ohatra mihitsy na ny ohatra amin'ny tanjona ny zavatra natao satria raha tamin'ny taona lasa ataontsika hoe tany amin'ny 3 arivo mahery tany dia efa 4 arivo anoany zany amin'ny 4 arivo mahery kely dia azo lazaina hoe tratra amin'ny tanjona ny ohatra amin'ny tanjona ary manome toky zay fa mbola ezaka koa ame fahafahapo antsika amin'ny herintaona dia mba faniriana hoe mety 5 arivo 7 arivo ngamba no tanjona mapetraka amin'izay fotoana izay. Nizara roa ny mpandray anjara tamin'ity azakazaka ity. Ireo ankizy sy vehivavy nanantanteraka ny alaviran-dalana 9 kilometatra niainga teo Ankorondrano miazo any Mahamasina. Ireo izay efa matianina sy lehibe kosa niainga teo Ankorondrano nihodina any Ambanidia ary teo Mahamasina no niafara.
izay laviran-dalana 120 kilometatra. Ny Zumba no namarana ny hetsika tamin'ity androany ity. Ny farana tamin'ity androany ity ny hetsika Baker Show Madagasikara andiany voalohany tratran'ny tanjona napetraka hoy ireo mpikarakara fanadidina. Tratra ny tanjona hoy ny mpikarakara ny Baker Show Madagasikara. Ity hetsika ity izay sehatra iray niarahan'ireo mpankafy ny kodiaran-droa. Ny fampivondronan'ireo mpisehatra amin'izany ary fampisehoana fa maro ny mpankafy moto no isa nanaovana ity hetsika ity hoy ny mpikarakara. Misy zavatra betsaka ny zavatra afaka atao eo amin'ny sehatra ny moto, izay mahatonga ny hoe betsaka zany ireo maka stand na ireo exposant ihany koa izay olona eo amin'ny sehatra ny moto izay tonga eto mba mampiseho zany sy mampiranty ny entany zareo. Izay tena hoe dia tsarotra le tanjona ary mihoatra ihany koa araka izay nieritreretiny satria ity voalohany vao nisy hatramin'izay zany vao tena nisy zany hoe salon anankiray zany ka hoe motara zany sy ny moto ihany no manao anazy. Dia tena betsaka ny olona ary afa-po daholo ny exposant sy ny mpijery. Ny ohatran'ny eritreretina ny isan'ireo mpandray anjara ho iatrany ny fanazavana. Madagasikara Baker Show izay samba ny teto Madagasikara, hetsika maro no hita nandritra ny roa andro, ny fampisehoana, ny fifaninanana, fa teo ihany koa ny fiarahan'ireo motara maro ny hodina n'Antananarivo ary ny fivoahan'ny Renivohitra. Eo amin'ny 500 arivo eo zany nisan'ny motara izay tonga teto. Zany hoe ao ireo 500 arivo eo dia efa mivondro anatin'ny club maro samihafa zany. Dia ihany koa zany tonga eto koa ny SMS izay ao ireo mpankafy scooter izay koa zany vao mainka nanatevina an'izy, fa raha ohatra ka hoe ny motara fotsiny zany dia efa manodidina 500 arivo eo zareo ny tonga tamin'ity fihetsika ity. Dia iny moa zany izy nanao caravane manerana Antananarivo dia mbola nisy koa randonnée tonga nakany Rivomamo. Dia tena nafinaritra zany izy. Nisaotra ireo mpandray anjara ary mampanantena fa ho avy ny hetsika manaraka ny mpikarakara ny Madagasikara Baker Show. Voalohany moa zany dia fisaorana ho an'ny ireo motara izay nanao an'ity fihetsika ity. Ary faharoa zay fisaorana ho an'ny koa ireo mpandray anjara indrindra inareo izay maro be tonga ary hita fa tena hoe betsaka zany, betsaka mpankafy moto ary tsara toizany izay dia manome fotoana sady izay hoe ho avy fotoana fa amin'ny herintaona indray tsika mihaona tsaratsara lavitra amin'izao indray ilay izy. Amin'ny taona ho avy araka izany no fotoana ho an'ireo mpandray anjara sy maniry te handray anjara amin'ity Madagasikara Baker Show ity. Ny farana omaly kosa teny amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina ny Coupe du Président taranja basketball. Ny ASCB Boeny no nibatan'ny amboara ho an'ny skajy lehilahy. Fandrefy ala kosa ho an'ny skajy vehivavy. Fanadidiny Daniela Ratondro Arson. Naoraka ny teny amin'ny lapa fanatanjahantena ny Mahamasina ny Asabotsy teo nandritra ny famaranana ny fiadiana ny amboaran'ny filoha taranja basketball izay nifanandrinana ireo ekipa roa samy avy any Boeny ho an'ny teo anivo ny skajy lehilahy, adiny samy avy eto Analamanga kosa ny teo amin'ny skajy vehivavy. Ny ASCB no nisalotra indray ity anaram-boninahitra fahatelo ity rehefa nandavy ny Soma Beach Basketball na ny SPBC tamin'ny isa 20-20. Mbola tsy afabela tamin'ny fandrefiala kosa ny MBTOL ho an'ny teo amin'ny skajy vehivavy. Hita ho niady hatramin'ny farany andaniny sy ny ankilany saingy nopatain'ny fandrefiala indray ny anaram-boninahitra fahatelo rehefa laviny tamin'ny isa tery dia tery 7-20 ny MBTOL. Ilivio avy ao amin'ny kluba ny ASCB Boeny no nahazo ny MVP sy ny amboarany papidball be indrindra nandritra ity andian'ny fahatelo ity. Mitotaly 7-70 ireo baolina matiny. Judith avy ao amin'ny kluba ny fandrefiala kosa ho an'ny skajy vehivavy no nisalotra izany, mahatratra 7-20 ireo baolina matiny. Ny nisongadina nandritra iny andiany iny dia ny fiakaran'ny avy teknika an'ireo mpilalao. Hitantaratra izany nandritra ireo dingana maro izay nilalovana tao anatin'ny fifaninanana, samy tsy nanao ambanin-javatra izany avokoa ireo mpifaninana. Mpanankanto kalaza maro moa no tonga nanafana iny lalao famarana iny izay isany nampiavaka ity fiadiana ny amboarany filoha andiany fahatelo ity tamin'ireo andiany hatramin'izay. Tontolon'ny fanatanjahantena izay hatrany dia votinina aminao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity kosa ny vaovao misongadina tontolon'ny kitra any ivelany ihany tamin'ity farany ity herinandro ity fanadihadiana.
tsy mora ho an'ny monégasque noho nitady fandresena nanoloana ny Angers mpampiatrano. Teo amin'ny fionan'izy ireo omaly, lalao izay tafiditra indrindra ao anatiny andro faharoa amby telopolo ny fifaninana Ligue 1 any Frantsa. Tsy nahita fa tsy baolina tokana monja tamin'ny alalan'ny Radamel Falcao, efa tany amin'ny minitra faha 1/80 ny Monaco. Ireto farany izay mbola mitanatrano ny laharana voalohany hatreto. Ity fionana ity izay efa afaka hitarafana sahady ny mety ho endri-dalao, asehon'ny monégasque mandritra ny fionan'izy ireo amin'ny Dortmund eo amin'ny dingany ampaifadalan'ny Ligue des Champions en Europe afaka 3 andro. Eo amin'ny fifaninana Liga kosa indray, fionana 4 isan'ny tena nandrasan'ireo petit baolina kitra avokoa no nanamarika ny andro faha 1/30 ny fifaninana omaly. Isan'ny tena nanamarika izany nandavony Malaga ny Barça tamin'ny isa 2-0. Samy natafiditra baolina ho an'ny Malaga avokoa ireo kalaza roa lahy, Sandro Ramirez izay nisantatra izany tany amin'ny minitra faha 2/30 ary Napini Joni tany amin'ny minitra faha 9. Fandresena izay nampiakatra ny Malaga ho eo amin'ny laharana faha 4/10 amin'ny isa 1/30. Mijanona eo amin'ny laharana faha 2 manaraka ny Real kosa ny Blaugrana izay manana isa 7/20. Real Madrid izay vao avy nanao ady sahala tamin'ny Atletico Madrid no eo amin'ny laharana faha 3 manana isa 2/20. Laharana faha 4 kosa no misy ny FC Sevilla izay nandavy ny La Corona tamin'ny isa 4-2. Vokatra eo amin'ny WRC kosa indray dia Rally du Corse Thierry Neuville no nivoaka nandresy tamin'izay fifaninanana izay fanadindany raha Tondrarso. Ilay Belge Thierry Neuville manamory ny fiara Hyundai no nandrombaka ny amboarany taona 7/24 amin'ny fifaninana hazakaza-piarakodia Rally du Corse andiany faha-20. Nanatombo 4/15 sekondra tamin'ilay Frantsay Kalaza Sébastien Ogier manamory ny fiara Ford Fiesta sy Daniel Sordo laharana faha 3. Tsy ivona fa nandritra ireo spesialina rehetra ny faninanana dia saika nitana ny laharana voalohany hatrany Thierry Neuville. Taorian'ny abandon nataony Chris Mick manamory ny fiara Citroën. Anaram-boninahitra faha 3 ho an'ity teratany Belge vao 20 taona ity tao anatin'ny fifaninanana WRC izay nandraisany anjara raha tokosa ka ity no amboara voalohany ho azy tao anatin'ity tampilalaovana 7/20 ity. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia fiangonana roa ny lasibatry ny asa fampirorona any Egypta tamin'ity androany ity. Tao amin'ny fiangonana Saint-Georges de Tonta sy tao amin'ny fiangonana Alexandrie izay samy namozana ain'olona maro dia maro tsy latsaky ny 30 moa raha atambatra ireo olona maty ny EI na ny État islamika no nilaza fa ho tompon'antoka tamin'ity asa fampirorona ity fanadina amin'ny sarin'ny France 24. Nandritra ny sampakazo tamin'ity androany ity tao Egypta, fiangonana roa ny lasibatra tamin'ny bomba nandritra ny fitaovam-pivavahana. Ny ray voalohany dia fiangonan'ny Copte Saint-Georges de Tonta izay namoizana pinitry latsaky ny 520 ary naratrana maherin'ny 770. Nandritra ny fitaovam-pivavahana io fipoahana io tamin'ny 10 raha tany an-toerana raha nitatitra. Dia teo amin'ireo toerana W voalohany no nisy ny fipoahana. Tsy nisy azo raisina ny tao anatin'ny fiangonana na dia ireo andro isan-karazany ary na ireo W feno raha avokoa. Ny fipoahana faharoa kosa dia tao amin'ny fiangonana Alexandrie izay nahafatesana olona ampolony maro ary 530 eo no naratra. Ny ely teny amin'ny tambajosa serasera fa ny EI ny tompon'antoka tamin'ireo asa fampirorona ireo ny EI na ny État islamika. Mampametra-panontaniana ny ireo mpino sy ireo mpanara-bavao ny zava-miseho any an-toerana 3 herinandro tsy ahatongavan'ny Papa François any Egypta. Dia iny maresaka iraisam-pireneneny manakatona ny fampalalam-baovaontsika tamin'ity alina ity. Ankasitrany ianao nanaraka izany soava-mandry dia veloma amin'ny fodahalo tompoko.
bijouterie Santia mividy volamena manamboatra ny simba sy manefy firavaka vaovao. Bijouterie Saint-Dia, Galerie Arena Antanimena nanolotra anao teo ny vaovao. Ny fampalalam-bavao narahinao teo miaraka amin'ny spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko safidintsika. Bonjour. Bonjour. Narahinao teo ny vaovao miaraka tamin'ny bonjour. Joantsika jiaby. Sardine Trésor. Sardine Trésor. Ny fampalalam-bavao miarahanao tamin'ny Sardine Trésor. Sardine Trésor. Amin'ilay tiako be. Ny fampalalam-bavao miarahanao tamin'ny Brico 10. Brico 10, la référence.